have been called to follow Christ. We are to preach, we are to teach, we are to fight. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I. Send me, Lord, I will go. I will go. I will go. I will go. tafaraka indray isika eto anatin'ity fandaharana mizotra ho amin'ny fombiazana ity fandaharana izay vokarin'ny tanora irana amin'ny tanora natao amin'ny tanora kanefa ihany koa tsy manilika ny salataona rehetra fa efa eto ianao dia raisiny ampitiavana be ary mino fa manana fifanankalozan-kevitra irana amina eto ary ianao ho amin'ity anio ity dia aterina sy amafisina izay fiarabana izay ao arinany faingo atolotra ianao avetrany ary hoe inona indray ny loha hevitra izay manina ho anao ary izavy ireto vahintsika ho amin'ny anio ireto. miaraka amintsika eto rado miaraka amintsika eto iandry miaraka amintsika eto ihany koa mialy ary miaraka amintsika eto itsika izy efatra menadano iresaka indray ao amin'ity anio ity dia ny fanontaniana apetraka ao any atokantrano dia hoe inona ny loha hevitra dia hoy izaho hoe nisan'izay tena mahalinanao indrindra sy ilainao indrindra ary mieritreritra izay hoe na ho an'ny tanora ny fandaharana vokarin'ny tanora ny fandaharana ny ray aman-dreny sy ny ankizy ara ny tena isan'ny voakazika izy ity ihany koa satria iresaka ny tsy haiko hoe olana move zany sa fa olana move zany mikasika ny adolan-tsento isika na ihany koa ireo izay miala sakana izany na ihany koa ny tena marina zany dia iresaka n'ilay antsoina hoe krizy isika e krizy d'adolescence inona indray no azo ambara inona ny azo resahana fa raisitsika mitiavana be aloha izy efatra menada miarabanareo tonga soa atao anatin'ny fandaharana aleo ngamba ny tovavy no mentsika fitenenana voalohany amin'izay fiarabana fisoloana tena nareo efatra menada zay tsika miarabantsika rehetra izay manao fandaharana ao amin'ny radio asisa amin'izao fotoan'izao izy no misolo tena izay efatra menadava afaka manao kokoa kely ihany koa nareo eny ampiatombohan'ny fotoana andraisanareo fitenenana miresaka mikasika ny adolan-tsento isika ry izy efatra menada emitremitra kely angamba fa tsy tazako loatra ny endriky mialy atao anilako ato ny adolan-tsento voalaza ary tena indraindray izy io olana ho an'ny ray aman-dreny olana ho an'ny mpanabe olana ho an'ilay ankizy miala sakana izay iarany ihany koa hoe misy krizy io izy io fahafantaranareo azy aloha ndao fa ritantsika izy ny afaka malo hoe eo amin'ny firitaona ka hatramin'ny firitaona eo no atsonana izay hoe adolan-tsento izay rado faly miaraba ny mpiaino
ny fandaharana atao amin'ny radio Azisy amin'izao rasy fotoana izao mahakasika ny crise d'adolescence izany no resahantsika dia mipetraka ny fanontaniana teo hoe manomboka eo amin'ny firy taona eo zany no Antsoina hoe adolatsento manomboka eo amin'ny rombirombe folo taona eo rombe folo taona eo hatrany amin'ny 20 taona zany no azo antsoina hoe adolatsento dia tonga dia hiditra mahakasika an'ilay hoe crise zany andraso kely aloha vetivety andraso kely aloha fa mbola manontany salataontsika mahadievitra ny fandaharantsika mantsy tsy fantatro izy efitra menada hoe miomboka-hevitra amin'izay ve hoe ilay 12 hatramin'ny 20 taona ve dia mbola antsoina daholo hoe adolatsento efa nalay ny andro sahady ny micro dia inona no azo ny andro iambara ie manolotra ny fiarabana ho antsika rehetra manaraka ny fandarana amin'izao fandarana kasika ny crise d'adolescence raha ny famaritana aloha zany ny trottrotra fotsiny dia hoe izy io dia etapy maromaro zany hoe dingana maromaro izay andalovan'ny tanora na ny ankizy ho amin'ny fahalehibiazana dia zany hoe firy taona zany io tanora na ankizy izay andalo makany amin'ny fanabeazana io raha iandro no antaniana satria izay mantsy nanapahako any rado teo ary somary sadaigatra mihitsy ary izy fa saika vonona be resaka an'izay hoe zao ny définition en crise d'adolescence firy taona eo raha ho amin'ny andro ny antaniana ie raha ho amin'ny tenako aloha dia eo amin'ny 10 taona ka hatramin'ny 9 taona eo zany tena hiaran'ilay crise adolescence zany eo anatin'ireo zany dia miova tsikelikely ny fomba fisehoan'ilay crise d'adolescence any ihany koa hoe fialan-tsakana eo amin'ny tanora sy ny ankizy miombokevitra amin'izay ve nareo mirahavavy hoe mbola miala sakana raha izay salataona ny resahan'izy mirahalahy zay hoe zay manomboka amin'ny 10 mifarana amin'ny 20 mbola miala sakana ve ny tovavy mbola mamerina ny fiarabanantsika rehetrarehetra indray tsy fotoana izao ie mbola miala sakana zany hoe firy taona raha ny tovavy indray ny antaniana no antsoina hoe adolatsento amiko manokana dia manomboka eo amin'ny 12 taona hatreo amin'ny 20 taona eo mila mieritreritra zany mandinika ny tanora ny atokantrano any mino fa miomboiomboka-hevitra amin'izay koa tsika sa manana hevitra mifanohatra amin'izay tsika sa somary mitovitovy amin'izay ihany le mbola salataona aloha tsika karaha mitovitovy ihany dia izao andao averintsika any amin'ny rado ny fitenenana satria teo izy efa vonimbonina be iresaka mahakasika an'ilay hoe crise d'adolescence dia mino fa tsy very le hevitra rado anao ny fitenenana izy io moa zany samy misy fisehoana eo amin'ny tovolahy sy ny tovavy dia samy misy salataonany ihany koa hiatomboan'ilay izy zany tsy mitovy zany ny salataona ho an'ilay lahy sy ny vehivavy ny fahitany-drato azy fa manomboka eo amin'ny raha ny vehivavy zao dia manomboka eo amin'ny 12 taona eo zany dia efa manomboka seo zany le izy dia ny lehilahy indray manomboka eo amin'ny 12 taona eo 13 taona eo dia izay ndrehetra izay hatrany amin'ny 20 taona na 20 taona eo zany no fiafarany zany amin'ny akapobeny andao resahana amin'izay raha le crise inona ny tsindrado resahana teo hoe raha ny amin'le crise aloha zany tonga dia hidirako fantaniana tiako apetraka hoe tsy maintsy mandalo an'ilay antsoina hoe crise d'adolescence ve ny adolatsento tsirairay nareo salataona miala sakana tsirairay tsy maintsy ve andraso aloha ary nareo ve afaka mamaritra hoe inona ny antsoina hoe crise d'adolescence milohany hidirantsika amin'izay dia izay tsika vao amaritra hoe tsy maintsy mandalo amin'ireo kosa ranga mandindiny tena zany nareo dia mandinika ny namanareo za kosa mahita hoe hifaly kosa raha misy faly ny alanatsika hifaly kosa tsy nandalo an'izany iza ny afaka maritra hoe inona no famaritana an'izany hoe crise d'adolescence sa rado efa to dia manana valy ny atao hoe crise d'adolescence zany na crise d'adolatsento ny zavatra miseho zany dia manomboka amin'ireo salataona izay efa nitononona teo ny 12 taona ny vehivavy 12 taona ny lehilahy zany dia manomboka amin'ireo salataon'ireo ilay ankizy dia mahatsapa zany ny tenany fa sady tsy zaza ntsony nefa tsy lehibe ihany koa
dia mihevaeva ao anatin'izay ina miteraka an'la krizy iny satria mihevaeva tsy hitantsony Tsy hitantsony hoe tsy zany nampenany. ny tenany dia izay mahatonga le fahasarotana eo amin'le crise zany dia tonga dia lazaiko le famaritana an'le atao hoe crise d'adolescence zany a atao hoe crise d'adolescence zany dia tranga toetra azy fihetsika eo amin'ny tanora izy io eo amin'ny ankizy moa zany eo amin'ny fifandraisany amin'ny olon-dehibe dia tafiditra ao anatin'izany moa zany ny ray aman-dreny mazava ho azy dia zay tranga toetra na fihetsika zay maneho fahasarotana ka zay mihitsy ny mantsy mazana dia maneho fahasarotana izy io zany hoe any amin'ny endriny mihiba mandrakariva dia ny fantaniana tiako apetraka avy hatrany ary satria ohatran'izay zao ny fahitany rado ny famaritana le izy andehany amin'le trangam-pihetsika na fiseho maneho fahasarotana ny raisitsika hoe tsy maintsy mandalo an'izany ve ny adolatsento rehetra adolatsento tresahantsika antsika hiresaka hoe tanora iza no hiteny aminareo menada efa mandray micro ao tsika eo ny amentsika fitenenana aloha tsika dia avy eo iandry miteny raha araka ny hevitra izao dia mandalo daholo tsy maintsy mandalo daholo fa miseho amin'ny endrika samihafa le izy ohatry ny ahoanaka izy endrika isehon'izay misy tsy miseho be ivelany rehefa eo masina io ohatry ny hoe somary mangingina izy tsy dia miteny fa nefa izy rehefa ao an-trano dia sady be vanitinitika miteniteny be pesam-bava zay sa zao le fihetsika na fiseho hoe ohatrohatran'izay ny fiseho an'le krizy ny fahitany tsika azy indraindray le izy io izy tsy miseho eny amasom-bahoaka fa indraindray le izy miseho rehefa any atokantrano lazainy rado teo hoe fahasarotana le izy tsy maintsy mandalo amin'izay daholo ve ray andro no antanina sa koa mbola misy fomba fiseho an'tiany andra iseho tena anaporofoa zay hoe tena sarotra le mandalo amin'io le taonany adolatsento io ie raha izay valin'ny fanontaniana izay aloha dia manahirana tokoa ny ao amin'ny taonan'ny tanora eo amin'ny 12 taona ka hatramin'ny 20 taona teo mba lazaiko teo satria amin'izao fotoana izao moa zany efa vanim-potoana efa ny fiainana efa miova ny fiainana efa sarotra efa miasarotra dia raha le amaly an'le fanontaniana teo za dia misy moa zany tsy voatery mandalo amin'ilay crise d'adolescence zany satria izy ireo efa ampy zany ny filany ao aminazy zany hoe ny ray aman-dreny zany raha ohatra ka mbola keliny zanany raha ohatra mbola keliny zanany ka ampianarina ohatra hoe ao atokantrano tsika moa amin'ny kristiana amin'ny adventiste tsika dia ilaina zany ny fampianarana ny zaza ohatra hoe mba manokana fotoana kely ao anatin'ny trano ny fomba fanabeazana ny zaza zany ao amin'ny trano no ilaina zany mba ampisy relation zany amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ao anatin'ilay fanabeazana an'ilay ankizy avy hatrano moa dia vahaolana no nomeny andro tao anatin'ilay izy fa ny tena tiako amafisy ny andro aloha zany zao dia hoe tsy maintsy ve miombon-kevitra amin'ny voalazan'ny rado sy tsika teo hoe andro hoe marina fefantenenina kely any tany aloha fa avy hatrano dia niaraka tamin'ny vahaolana hoe tsy maintsy ve mandalo an'izay ny tanora milohan'ny nipazako ny resaka makato mialy indray rehefa avy eo amaly an'izay fantanian'izay ie araka ny tenen'ny tsika tato amin'ny anankiray tato dia hoe misy fomba fisehon'le izy zany hoe misy zany ny crise d'adolescence izay maneho ohatra hoe fihetsika agressifa fihetsika maherisetra na ihany koa maneho teny marary ohatra amina ray aman-dreny dia izay no mahatonga an'ilay crise d'adolescence tena mitondra dia tsy maintsy mandalo amin'izay ve ny tanora iandry ie ny tanora zany tsy maintsy hoe mandalo zany fa misy ny fomba fisehony zany hoe raha ny hevitra aloha zany mandalo ny dia raha ataondray mijery zany miombon-kevitra daholo ihany reto tanora reto hoe tsy maintsy mandalo amin'izay le ny tanora tsirairay avy fa tsy fantatro dia hiova hevitra koa mialy aloha dia te hitodika kely atao mialy aho hoe
anisany anankiray tsy hoe manamaivana akory ny fanehoan-kevitry rato sy tsika fa anisany anankiray tena misongadina be zao le fanehoana teo hoe mazana fihetsika maheriseitra na fiteny maheriseitra izay manome fahasahiranana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny mpitaiza matetika ny tena miseho amin'ireny adolatsento ireny tsy maintsy mandalo an'izany ve ny tanora rehetra? Ie, raha amiko aloha dia tsy maintsy mandalo. Satria ve izao mialy nandalo an'izany satria mialy koa izao miteny teo hoe za mbola ao anatin'le adolatsento mandalo an'izany ve? Ie, mandalo. Fa ilay izy tsy voatery hoe eo amin'ny fihetsika na hoe fomba fiseho ivelany fa misy koa izy amin'ny fomba fiseho inatiny ohatra hoe ny fisainana izany ohatra izao hoe misy rehefa mandalo amin'ny crise d'adolescence dia matetika ny tanora indraindray mihevitena misy fotoana izy mihevitena ho zazakely indraindray hoe mbola zaza dia misy fotoana indray nefa izy rehefa metsiketsika eo aloha dia hoe ho mihevitena efa olon-dehibe izany izy ohatrany hoe lasa izay zany mahatonga ilay fahasarotana kely eo amin'ilay izy satria lasa lasa contre n'olon-dehibe indray sa tena olon-dehibe raha mba ankizy izy ohatrany izay ngamba le savombony araka ny voalazany raha teo ndao ary satria ny fotoanantsika manapehitra ohatry ny janona aritra teo amin'ny famalinana izay fantaniana izay tsika fa ntsika tongavana hoe nareo efatra mianadasa zao samy resy lahatra hoe tsy maintsy mandalo amin'izay fihetsika na toetra na fiteny ihany koa miteraka fahasarotana izay ny adolatsento tsirairay raha misy ve nefa fomba tao ahafahana misoroka an'izay fihetsika aseho an'ny adolatsento izay na le crise d'adolescence izay raha saino antanina raha ohatra ka misy dia inona no anampiana azy vitipitiantsika ihany anampianan'ny tanora izany moa izany izay mandalo ao anatin'le crise teo dia ny zavatra ray lehibe ho ambarangamba dia izao hoe aoka zany ho fantatry sy manokana fa eo anivon'ny tokantrano ihany no famolavolana ny se zany ao anatin'ny tokantrano ihany zany reo ray aman-dreniny se reo no mpamolavola zany ka izay zany anisany hoe zavatra ray tokony ho atao zany ny fanarahana ny tenin'ny ray aman-dreny dia izay soroana le izy amin'ny alalan'ny fanarahana ny tenin'ny ray aman-dreny ho ato amintsika kely aloha satria hitako efa vonimbonina izy inona no azo anampiana soroana ve nefa izay hoe crise d'adolescence izay raha eny dia inona ny azo atao anampiana azy ireo? Soroana le izy tsotra be zany mamaky tenin'Andriamanitra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra zany dia mampianatra ary manety izay diso dia mitaiza ihany koa izy amin'ny fahamarinana dia no izany zany raha te hiala amin'izay zany tsika dia ny tenin'Andriamanitra vakiana fa izy no manitsy antsika marina. Mankasitraka ny tsika dia tsy ala lavitra tsika fa ato amin'ny ilany ato ihany mialy fahitany mialy ve ahasoroana le izy sa ohatran'le teo koa satria le izy tsy maintsy lalovana dia tsy ahasoroana izany fa mandalo kely amin'izay daholo fa rehefa dilany 20 taona dia matotra tsara amin'izay soroana vahaolana amiko dia indray aman-dreny aloha alana namana voalohany tanora indray aman-dreny no tokony hitantarana ny zavatra rehetra mitranga ao aminao misy ao aminao fa tsy ny namana eny ivelany fa satria izay mahatonga ny tena fahasarotana eo amin'ilay izy ny fitarihan'ny namana eny ivelany dia amiko izany hoe rehefa misy zavatra miseho dia indray aman-dreny ny alaina namana voalohany indrindra dia rehefa akaiky anao dada sy neny dia zareo mahalala ny zavatra tokony hatoriny anao. Mankasitraka ny mialy iniko ampitenenina farany mihitsy ny andro satria teo izy dia efa nanosika-hevitra kely sahadiny amin'ny hoe fisoroana azo atao anatin'ilay izy fanamafisana an'izay no ireko mba ho ampitainsena ho an'ny tanora mijery na ho an'ny ray aman-dreny indrindra ny ankizy izay mbola ho eo amin'izany toerany miala sakan'izany. Ny vahaolana omenany tanora izay mbola voandala izany crise d'adolescence izany dia mila apetraka izay aloha voalohany indrindra apetraka izay ny ICNC zany mila matoky tena zany se eo amin'ny zavatra rehetra izay atao ny safidy atao mila manana safidy tsara ihany koa satria zany fiainana amin'izao raha ohatra hoe misy namana mitondra makany amin'ny zavatra hafa
dia mila elany si zany zay mila mahay misafidy tsara ary ihany koa ny vahaolana omenany ray aman-dreny dia voalohany indrindra aloha fataro mihitsy aloha ny zanaka ao raha ohatra ka mbola tsy nandalo izany ny zanaka ao dia beaza ao anatina fivoriana fianarana baiboly na kilalao maro samihafa izay ao anatin'ny tokantrano dia izay zany vahaolana menany tsirairay avy zay nitsinjinika zay niarahana tamin'reto tanora ireto mino fa isika ihany koa tany atokantrano tany dia mba nanana ny hevitra tsika mbatra fa ho amin'itiano ity dia manana vahiny isika hamintsina an'izay rehetra voambara teo nefa milohany ampandrosoantsika ny vahiny dia isaorany rado isaorany andry isaorany mialy isaorana ihany koa tsika tatsy amin'ny ankavia indrindra tatsy andry dia manome fotoana nareo indray zay ho amin'ny manaraka fa zao aorianany faingo teo atolotra ny vahiny zay hamintina an'izay rehetra voalaza teo iny ary miresaka mikasika ny hoe adolatseto isika fantaniana voalohany apetratsika moa zany dia zao hoe firotoana tokoa moa zany ny ankizy no atao hoe adolanseto izy izany le teny hoe adolanseto moa zany hoe tentsika malagasy izy io namboarina izy io avy amin'le teny hoe adolescent fa raha zay le fiavian'ny teny hoe adolescent zay zany aloha no jerentsika ny hevitra ao anatin'le teny mihitsy dia misy hoe fitomboana fialebiazana fivelarana izany hoe ny adolatseto zany dia dingana eo amin'ny fiainan'ny ankizy andalam-pitomboana andalam-pibeazana andalam-pivelarana amin'ny lafiny hoe ara-batana mitombo ara-batana izy mitombo ara-tsaina izy mitombo ara-petsempo izy mitombo amin'ny lafiny ara-tsosialy izy tsy mijanona fotsiny ao an-tranontsoa izy efa manomboka mivoaka makany amin'ny velany sy makany amin'ny namany izany rehetrarehetra izany le fitomboana resantsika eto ka ny ankizy zany ao andalam-pitomboana na lahy izy na vavy amin'izany lafiny rehetrarehetra tenentsika izany dia ataontsika hoe adolanseto izy izany izay no mahatonga le fiteny olona hoe efa lehibe ny ankizy fa lehibe ny ankizy reny sokajina ankizy tenentsika hoe efa lehibe ny ankizy reny zany le adolanseto na izany azy zany anefa dia ny OMS na ny sampatra rano firenena mikambana momba ny fahasalamana dia mamaritra ny adolanseto ho an'ny ankizy 10 hatramin'ny 9 taona izany zay aloha zany ny famaritantsika amin'ny ankapobeny an'le antsoina hoe adolanseto ka raha fitininy zay rehetrarehetra zay zany dia zao hoe rehefa ao anatin'ny vanim-potoana io zany ny zanakao rehefa hitanao tokoa hoe mitombo izy amin'ny lafiny maolona azy dia hozana hoe ao anatin'ny adolanseto zany ny zanako zavatra faharoporesantsika rehefa miresaka hoe adolanseto isika dia eo foana le resaka hoe krizin'ny adolanseto zany krizin'ny adolanseto ahoana tokoa moa zany hoe krizin'ny adolanseto izany io moa zany dia zao hoe toetra na fihetsika manano sarotra eo amin'ireo ankizy ireo lasa izy sahirana ny ray aman-dreny miara-miaina aminy sahirana ihany koa ao anatin'izay zavatra zay ao anatin'ny kriziny adolanseto ohatra zany ilay fiovaovana tsy maro toerana ho aminy raha ndao ataontsika fotsiny hoe lafiny hoe fihetsem-po toe-po ny resantsika dia ireo le ankizy ohatra zany mora faly dia mora tezitro ireo le ankizy mora mazoto be dia mora kamo be ihany koa ireo le ankizy manana fahavitrihana be manao zavatra nefa rehefa tsy hanao izy koa izy dia tsy hanao ihany koa izy ao anatin'izay zany zao le ohatrany hoe krizy mampiavaka ny adolanseto zany akoatran'izany ihany koa ilay fihetsem-po efa manomboka tia olona raha tovolahy izy dia tia tovavy ankizy vavy izy tia ankizy lahy mety morongatra be zany mety mandroatra be zany fitiavana zany eo ihany koa anatin'izay lafi-pifandraisan'izay ilay fitiavana manohatra mamalivaly ray aman-dreny mafilo zay teneninao toeriny zay teneninao tsy ataony zany le ao anatin'le krizin'lay adolanseto zany
renydrehetrarehetra no mitranga de satria ireo ankizy ireo mieritreritra ny tenany efa olon-dehibe fa tsy zazatsony zay ny hoe mahatonga an'le izy ihany ko hoe miaraka amin'ny lafi ny ara-tsiansa rehetrarehetra ny ataoko hoe ny firongatr'ireo tsiry-panentana hoy ny fitenina ny hormona isan-karazany ao amin'ny ankizy zay misy fiatraikany amin'ny lafiny ara-batana aloha misy fiatraikany ihany keo amin'ny lafiny ara-tsaina sy ara-pihetsepo-ka arak'izay fantenentsika zany de zao le ankizy sahirana ao anatin'izay ohatrany hoe tsy hitany marina ny hitondrany fiaina sy ny tenany amin'ny lafiny anankiray ihany ko zay miara-miaina any ny ray aman-dreny koa sahirana ao anatin'izay zavatra izay ohatrany hoe tsy hita marina ihany ko hoe inona no atao aminy hanika de zao rehefa tsy tantiny ray aman-dreny ny fietrangan-javatra de lasa mifanditra mifanolana miady zany zany ao anatin'le krizy ny adolantseto reny le ankizy tia manandranandrana lasa manao zavatra tsy fanao manana fahasahasahina tsy matory ao an-trano izy fa rehefa mandeha any izy tsy fantatra hoe nanakaizy de mijanona any reny zany ao anatin'le krizy ny adolantseto avokoa zany ireny mety mipetraka ny fanontaniana hoe ny ankizy rehetra ve zany tsy maintsy mandalo an'izany tsy maintsy mandalo an'izany hoe ny ankizy rehetra ny valiny de eny raha le famaritana nataontsika terem-piantohana zany hoe ny adolantsetona de zao hoe mariky ny fitombony eo amin'ny ankizy ka rehefa mitombo ny zanakao ara-batana ara-tsaina ara-pihetsepo ara-piarahamonina de zao tsy maintsy handalo eo io krizy io fa saingy zao ny fisehoan'le krizy ny samihafa arakaraka le ankizy le krizy misy ho an'ny sasany mahery vaika tena mahery vaika tena mampanahirana be misy ny sasany ohatrany antonontonony misy ny krizy ny sasany ohatrany hoe malefadefaka milamindamina ihany ary tsy izy rehetrarehetra amin'ny tany saitsika teoreo ihany ko aloha de hitranga daholo daholo amin'ny ankizy mety ny ankizy rehetra mety mamaly valy fa tsy ny ankizy rehetra ihany ko no mitepo fitiavana hitanao maso amin'ny olona tsy na olona roa tsy ny ankizy rehetra no mandositra ny tokantrano fa misy tamana ao atokantrano samihafa zany no fisehoany ny vaika an'le izy no samihafa eo amin'ny ankizy fa saingy zao mandalo an'izany daholo ny ankizy rehetra noho izany eo anatreny zay zavatra zany zao de ity ny fantaniana lehibe tena mahaliana tsika ao anatin'izao resaka zao hoe inona zany no tokony atao manoloana azay inona no tokony atao manoloana azay ho antsika ray aman-dreny aloha voalohany tokony ataotsika de ny manaiky an'izay fisehoan-javatra ho zanatsika zay ho tahaka ny ara-dalàna ao anatin'le hoe manaiky ataotsika ao anatin'ny faran'Jesosy na le frantsay manao hoe compréhension mitrangy zay ao ny zanakao ara-dalàna zany ateraky ny fitombona eo aminy rehefa fantatsika le sy fa ara-dalàna de efa manampy atsika ray aman-dreny zay hiatrika ampitoniana an'le fisehoan-javatra zay aloha zany voalohany indrindra faharoa manaraka an'izay ny faneketsika ray aman-dreny an'le fisehoan-javatra ho ara-dalàna mitarika atsika hanampy an'le zanatsika hiatrika an'le izy ina moa zany no tokony atao ao anatin'izay mba ho tadiditsika aloha zany fa tsy zazakely tsony reo adolantseto reo ka mety am'izay tiatsika novana azy fa reo ankizy ireo ao anatin'io adolantseto io de mila apetraka tsara ny fifandraisana aminy ka mety kokoa ary nahitany rehetra fombiazana de ity miaino n'ireo ankizy ireo raha andao ohatra fotsiny te kamokamo izy azo antanina ny hoe famanina tokoa azo fantarina hoe famanina le zanakao ny kamo mety hoe nony izy ohatra amatanora azy mila misakafo izy rehefa nony izy te kamo anjaratsika ao anatin'izay hoe inona ny vahaolana tokony atao zay zany efa tafitra ao anatin'le compréhension anaty farangisosana miaino isika miresaka am'ireo zanatsika ireo miresaka amin'ny tanora tsy mety mihitsy amin'ny fiarahana amin'ny adolantseto ny fanaovana didiko fe lehibe tsy maintsy zao ataovy te sy ny rehetrarehetra arotsika atao miresaka am'izy maka ny heviny mba azondre atao ve mba azonao atao ve ny ohatran'izao
izy ihany koa mety manana ny fandaram-potoanany dia mba mifanakahevitra kely io ampilaminana no naovana an'izany rehetrarehetra zany miaraka amin'izany tsy tevatevaina ny ankizy tena tsy mety amin'ny ankizy tena mampirehitra ny afony fikomina ao amin'ny adolantsety mihitsy no fanevatevana ny ankizy fanaovana tsinotsinona ny ankizy ny fitenenany ratsy ny fanompana sanatrehan'ny vava aoka ho fadiny zany tsy tantiny zany miaraka amin'izany moa zany dia zao tsy mety amin'ny mihitsy ny fikapohana azy so sanatria misy latsaka ao anatin'izany tsika satria mametraka amin'ny tena ny adolantsety efa lehibe ka tsy misy olo dehibe ho kapohana akory mandrehitra fikomiana sy fanoherana eo amin'ny ankizy izany zavatra izany tahaka an'izany ihany koa reny ohatra hoe ndraindray tsika rehefa miresaka ohatrany hoe tiatsika miteny be dehibe teny be dehibe tsika dia rehefa io teny be dehibe totsika hoe fa mankaleo an'ilay zanatsika ka rehefa mankaleo azy dia efa tsy raisiny intsony tsy raisiny intsony ihany tsika fotsiny miteny hoe fa tsy raisiny intsony io satria mankaleo azy mila miteny fohy sy mazava milamina entitra fotsiny amin'ny zanatsika isika zany oka mba tsy ho ampiasaintsika ray aman-dreny mihitsy reny rehefa ianareo dia tsy mahoatranay taloha ray zany tena tsy mety amin'ny ankizy mihitsy reny ny talosiny ankehitriny aloha tsy hotovina ovinana oviny fa ny zavatra tiana ho tenenina angamba dia zao nisy zavatra tsara tamin'izany fotoana izany dia ny zavatra tsara fotsiny ny resany fa tsy mitenitsika ny hoe talosiny ankehitriny lasa mamandry ilay zanatsika rehefaendreny efa niloza ny toetrandro lasa le fotoana indray ny ifandirana ao anatin'izany resaka rehetrarehetra zany zany zao le fomba firesaka amin'le ankizy tsika ray aman-dreny tsy tokony hipetraka ray aman-dreny manana fahefana amin'ny zanatsika foana akory fa ny tena ilaina rehefa miatrika an'ireo adolantsety ireo isika dia zao hoe isika ray aman-dreny ihany koa dia tokony hiezaka hipetraka amin'ny namana amin'ny mampinamana tsara amin'ny zanatsika maka ny toerana namana tsara ho an'ny zanatsika azantsika fa ny adolantsety tia namana ka manina moa raha mba ianao zay ry data raha mba ianao zay ry neny namana mametraka ambiansa mahafinaritra azon'ny ankizy resahana azon'ny ankizy anamborahana ny tsy ambaratelony sy ny olany ary rehefa tonga ao anatin'izay dingana izay ny ankizy mora amintsika ny manampy azy fa rehefa tsy tonga ao anatin'izay dingana izay tsika maka hevitra any amin'ny hafa izy kanefa manahoana moa le hevitra any amin'ny hafa amin'izay fotoana izay noho izany sika ray aman-dreny dia tena mila mipetraka ho namana tsara ny zanatsika fa tsy mandrangaranga fahefana foana akory ny amaranantsika nyresaka dia zao hoe atsika tanora ihany koa zay mijery an'izao fandarana zao mety ao anatiny hoe adolantsety ihany koa ianao ny ampirosenay dia zao hoe tsy mora ny miatrika an'io ho antsika tanora satria na ianao arasahirana ao anatin'izy fa zao ihany koa no mety ho azo atao tiatsika ny namana maiza mifidy namana tena maiza mifidy namana aoka ho namana tsara no akaikinao reny le namana ankizy lasa ankizy vavy manana fahazarana tsara reny manana tanjona tsara eo amin'ny fiainany reny reny namana izay mifady ny zava-madomelona ny zava-pisotry ny filibana maro samihafa reny aoka le olona manana fahazarana tsara no akaikinao ny ankizy tia mianatra ny ankizy tia mivavaka matahotra reny ny tokony ho namantsika reny mahafinaritra ny miaraka ao anatin'izany fa misakana antsika tsy hanao tao foana ny fananantsika namana tsara ary araka ny resahana teo raha mety dia mba ho namana tsara ho antsika ny ray aman-dreny ireo no mpanolontsaina antsika ireo resahany dada raha azo resahana izy resahany mama raha azo resahana izy mifanakalo hevitra amin'izy ireo tsy ho voatery anaiky ny heviny ianao fa azo atao mifampiresaka ao anatin'ny fifanajana izany ary ny farany dia zao hoe Jesosy Kristy no sakaiza tsara indrindra tena tsy ho very lalana zany mihitsy ny adolan-tseto miara-dia amin'ny Kristy ka mandray azo namana fa Kristy manolo-tsaina mampahery manoro lalana izy mba hatonga anao ho tanora mahomby eo amin'ny fiainanao zay ny resaka tamin'ity androany ity dia mankasitraka antsika rehetra I've heard them
sing, He paid the price and Jesus bore it all. I've heard them sing, I'm coming home, and heed the Master's call. I've heard them sing the modern songs and songs of long ago. But amazing grace, so sweet the sound, is the sweetest song I know. Amazing grace, so sweet the sound, oh how sweet is the sound. No sweeter song in this life could be found. Heard about the Savior's blood, washed as white as snow. But amazing grace, so sweet the sound, is the sweetest song I know. It was the song my mother sang in sweet and humble voice. Like music from the world above, it made my soul rejoice. Its soothing words and melodies like the rippling waters flow. But amazing grace, so sweet the sound, is the sweetest song I know. Amazing grace, so sweet the sound, oh how sweet is the sound. Sweeter song in this life could be found. Heard about the Savior's blood, washed as white as snow. But amazing grace, so sweet the sound, is the sweetest song I know. Amazing grace, so sweet the sound, oh how sweet is the sound. Sweeter song in this life could be found. Heard about the Savior's blood, washed as white as snow. But amazing grace, so sweet the sound, is the sweetest song I know. But amazing grace, so sweet the sound, is the sweetest song I know. But amazing grace, so sweet the sound, is the sweetest song I know. But amazing grace, so sweet the sound, is the sweetest song I know. The sweetest, most wonderful song I know. Viva
mbola kafalinina indray no fampiarabana amintsika rehetra any atokantrano any amin'ny alalan'izao fandarana zay hoentin'ny departementan'ny fahasalamana sy ny fahalalana onya ny fiangonana adventista izao indray. Mbola manohy indray tsika ny loahevitra zay efa natongotsika tamin'ny fandarana tamin'ny heriny androany. Ny lohateny moa dia mbola ao anatin'ilay hoe ny safidiko iankinana ny fahasalamako sy ny hoaviko. Ny safidiko iankinana ny fahasalamako sy ny hoaviko. Andeha iverenantsika ny afatra zay efa hitantsika tamin'ny heriny dia ny milaza fa hoe tsy kisendrasendra akory ny ananantsika an'io fahasalamana io, ary tsy mba hoe azo avy amin'ny atao hoe vitana na chance ozy izy tsika amin'ny fiteny vahiny izany, fa izy io dia safidiko izao sainao zay raisiko isan'andro ihany no ahafahako manana izany fahasalamana izany na tsy. Zany hoe raha manaraka tsara ny lalàn'ny fahasalamana izao sainao dia azo antoka fa salama isika. Ny fandikana mazava ho azy ireny lalàn'ny fahasalamana ireny no mahatonga ny aretina. Ny safidy dia tsy misaraka amin'ny atao hoe ny tsy fifehezan-tena. Zany hoe raha vao tsy mahafehy-teny tsika dia mahatonga antsika hanao safidy ratsy. Misy psikology anankiray malaza antsoina hoe Baumeister zay nilaza toy izao: ny tsy fahaizana ozy izy mifehy-tena no olana voalohany maneran-tany. Anisan'izany io tsy fahasalamantsika io zany. Fantatritsika ohatra zao tsy izy zay tsy malala fa ny aretin'ny tositra dia mahatonga ny fihinanana tafahoatra ohatra hoe ny sira, ny fisotroana kafe. Betsaka ny malala izany rehetrarehetra izany, ny antony mampiakatra izany tositra izany. Ka na dia fantany ary hoe zavatra efa nanimba ny fahasalamany ary mbola manimba ny fahasalamany ary mbola hanimba ny fahasalamany dia mbola tohizana foana io safidy ratsy io zany. Zany hoe ny fisotroana ny kafe tafahoatra, ny fisotroana kafe moa zany indrindraindrindra, ny fihinanana sira tafahoatra. Ny fahasalamantsika araka ny efa noresahana tamin'ny fandarana tamin'ny heriny dia fomba fiaina izy io. Satria ny zavatra ampidirintsika amin'ny vavantsika, ny zavatra ataontsika eo amin'ny tenantsika no miantoka izany fahasalamantsika izany na ny tsy ho fahasalamantsika. Zany hoe tena style de vie zany ny ananantsika fahasalamana, zany hoe iainana isan'andro isan'andro miaraka amin'ny atao hoe fifehezan-tena ka ahafahana manao safidy tsara. Tamin'ny herintsika dia niresaka ny taridalana. Ny taridalana izay resahana eto tsy ahivina fa mifototra amin'ny ara-tsiansa izay mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra izay fahitantsika tamin'ny heriny izay mampirisika antsika ny taridalana avy aminy, ny tokony hanaovantsika ny zava-maniry ho foto-tsakafo araka ny hita ao amin'ny Genesis toko voalohany ny 5:7 izay anisany miantoka amin'ny ampaham-betsaka ny fahasalamantsika. Araka ny resahana tamin'ny heriny dia mbola omenantsika eto ny taridalana ahafahana manana fomba fisakafoanana voarindra araka ny tokony izy amin'ireo zavatra mety ilain'ny vatana rehetrarehetra zany, fa tsy hoe rehefa zava-maniry dia hoanina amin'izao le izy ka mety hatonga voka-dratsy indray le izy zany. Ka
ny taridalana faharoa zany a toizantsika amin'ity androany ity a de hoe tokony sakafo ara-dalantsika amin'ny maraina. Betsaka manana fahazarana hoe tonga de mandeha miasa de tsy mihinana ininona mihitsy ary betsaka koa nefa nitorana eny am-pandehanana satria tsy ampy ny sakafo nohanina maraina. De noho izany zany a ny taridalana faharoa zay omenantsika eto a de ny tokony sakafo-anantsika betsaka indrindra ny maraina ary tsara indrindra zany satria hoentintsika miasa tontolo andro izany. Ny taridalana fahatelo a mba ananantsika fahasalamana, ananantsika le style de vie zay ananantsika zany fahombiazana eo amin'ny zavatra rehetra atao zany sy ny fahasalamana zany a averina ihany de nisan'izany a ny torimaso ampy a zay tokony adiny 7 na adiny 8 eo a amin'ny ora mitovy a ho antsika olon-dehibe zany a indrindra indrindra. Eo ihany koa ny tokony anaovantsika fanatanjahantena tsy tapaka. Ny tena tsara anaovana an'izany a de ny maraina satria eny ankalamanjana no azahoan'ny osatra rehetra ny rivotra madio ny avokafoka ihany koa tahak'izany. De io zany anatanterantsika azy io a de in-telo isan-kerinandro eo amin'ny 30 minitra eo. Ny ditongotra moa tena tsara indrindra ho an'ny fahasalaman'ny fo, ikorinan'ny raha rehetra ka sady mora atao a izy io. Ny fisotroana rano a dia 20 ka hatramin'ny 10 vera ho antsika olon-dehibe zany a de ho an'ny fatrany tena ilain'ny olona anankiray zany de eo amin'ny 200 mililitra isaky ny 10 kilao de katsikatsitsika arak'izay zany ny fatrany rano zay tokony sotrotsika fa amin'ny ankapobeny a de eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 10 vera ny rano tokony sotrotsika isan'andro a zany hoe miray litatra sasany ka hatramin'ny 2 litatra eo a ivelan'ny sakafoanana no andateranana izy io. Resaka rano resahana raha tiantsika ny hanana fahasalamana de aoka tsy hisotro zava-pisotro misy alikaola, ny kafe, ny fifohana sigara de lana, ny fihinanana paraky ihany koa. Aokantsika aty amin'ny faritra voany moa zany a de manana tombontsoa be da be ny fisian'ny voankazo ka tokony hihinana voankazo betsaka tsika isan'andro. Ny tena tsara amin'izy io de maraina alohan'ny sakafoanana angamba ny raha tsaratsara koa 3 karazany 3 farafabetsany zany de aoka hihinana voankazo isan'andro ihany koa isika. Aoka ialana ny stress, aoka hanana fiainana tony sy milamina mandrakariva isika raha tiantsika ny hanana ny fahasalamana. Ny tiana ho tsindriana de zao misy fahazarana tokony alantsika ohatra ny amin'ny resaka sakafoanana moa fa resahantsika hoe io ny tany manam-pahaizana anisan'ny antony ampahany betsaka mahatonga ny aretintsika de ny zavatra ampidirintsika amin'ny vavantsika sy ny fomba fisakafoanantsika. Koa noho izany de aoka ialana ny sakafo mamay be na ny mangatsika be, ny glacé be zany ozy izy tsika. Eo ihany koa fa ny resahana teo ny resaka rano a de aoka tsy hisotro rano betsaka mpisakafoana fa afaka asiana rony kely zany a ny sakafontsika ro matsatso kely. Aoka tsy atao betsaka loatra ny siramamy tahak'izany ihany koa ny épices a, ny kafe nefa resahana teo ihany koa ny coca, ny vinaigre, afaka solo citron zany a, ny fanaovantsika vinaigrette raha ohatra ka hoe hihinana reny crudité zava-manta reny tsika. Ny fampiarahana ny ronono sy ny siramamy a de tsy tsara ihany koa ho an'ny fahasalaman'ny vavontsika moa zany indrindra ihany koa de tiana tsindriana ny amin'izay. Ny zavatra indasindasina, zavatra kindeny zany de aoka tena tsy mba ho tiandrenitsika fa atao ohatran'ireny le nandro gasy reny a ny sakafo zay hoanitsika izany. Ny tenin'Andriamanitra tiany anisany tsara indrindra zay mitondra ny fahasalamana ao antsika indrindra amin'izao vaninandro zao enina de eo amin'ny atao hoe vahoaka kristiana ary de mbola betsaka ireo tratrany tebiteby ny aya aoka atoky an'Andriamanitra tsika ary mitondra fahasalamana ao antsika ny fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra izany de tanterahana amin'ny fandiniana ny teniny ary hitantsika zany amarin'ny tenin'Andriamanitra zany amin'ny ohabolana 420 amin'ny anaran'i Jesosy hoe anaka tandremo ny teniko atongo lany ny sofinao iainy ny filazako. Amin'ny ohabolana 420 manakaraka anazy eo de zao ny teniny amin'ny anaran'i Jesosy ihany fa aina ho an'ny mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Io zany de fanafody anankiray tsara indrindra ihany koa ankoatran'ny sakafo ara-nofo de ny tenin'Andriamanitra ny fifandraisana aminy zay nananantsika ny fiadanam-po ary aoka toky azy isika tsara avy.
ekeo kambahampi ekeko latoky pity otariwa mindala kale rahatu lavuoma monze asa harina fianao efanyanina fahita itai mandrakiza sanawai fa mamikyo dia mamikyo toko Jesosy ivava ijoro sy osa tsy ala na ino nanjo otariwa mindala kale rahatu lavuoma monje asa harina fianao efanyanina fahita itai mandrakiza otariwa mindala kale rahatu lavuoma monje asa harina fianao efanyanina fahita itai mandrakiza asa harina fianao efanyanina fahita itai mandrakiza fahita itai mandrakiza faly miaraba antsika indray tratra ity fotoana hariva ity fotoana izay 10 minitra monja iarahantsika mifampizara resaka fanabeazana amin'ity takariva ity dia izao hoe rehefa mandeha raha miresaka sika resaka fanabeazana dia matetika ankizy foana ndre nieritreretintsika na be tanora na be ankizy fa androany dia ndehantsika hanomboka hiresaka hoe izaho sy ianao io dia mila beazina ao anatin'ny fotoana vitsivitsy maromaro dia andray lohahevitra anankiray tsika izay mitondra ny lohateny hoe ny fahamendrehana eo amin'ny fiainana ny fahamendrehana eo amin'ny fiainana ao anatin'izany dia misy zana-dohahevitra anankiefatra ka ny zana-dohahevitra voalohany raisitsika androany dia ny manao hoe miantso antsika ho amin'ny fahamendrehana Andriamanitra mihitsy izany no miantso antsika ho amin'ny fahamendrehana satria toetra takina ho amintsika izany ary raha mijeritsika dia ny baiboly dia manana taridalana maro be mikasika izany fahamendrehana kristianina izany ary raha mamakytsika ny ao amin'ny Romanina 12 dia manasanao hamaky izany matetika satria ao no ahitantsika ireo
momba ny fitondrantena mahamendrika amin'ny mahakristianina ary eo ampanomboana io romanina toko 12 io a dia miantsony tsirairay a ho amin'ny fanolorantena tanteraka fanolorantena masina ny apôstôly paoly fa izany no tokony ataontsika voalohan-daharana ary rehefa mipetraka io fanolorantenantsika io a dia io no mibaiko atsika anana fahamendrehana eo amin'ny fitondrantena mahakristianina dia mazava be tahaka ny loharano toaka ny masoandro ny lohataona izany satria ny fiainana voatolotra dia hanomezana voninahitra an'Andriamanitra zany hoe isika rehefa nanolo-tena ao an'Andriamanitra dia tonga ao amintsika ho azy io fahamendrehana kristianina io haitsika ny manome voninahitra an'Andriamanitra sao voalaza amin'ny romanina toko 12:17 ny tapany faharoa manao hoe miomana anao izay mahamendrika eo mason'ny olona rehetra ka raha tena ao anatinao zany manana ny fanolorantena io ianao dia hainao ny ho tonga mendrika eo anatrehan'Andriamanitra ary amin'izay fotoan'izay dia hanome voninahitra an'Andriamanitra izany midika izany fa tsy zavatra tokony hamaivanina na atao tahaka ny tsy ndraindray ny fahamendrehana fa adidy masina izy io adidy masina izay iomanantsika ny eo amin'ny mandrakizay tsika dia misy mpanoratra izay miteny toy izao tiako ampitaina aminao amin'ity takariva ity manao hoe ambonin'ny fahaizana ny hatsaram-po ary ambonin'ny fahaizana amampahalalana ny toetra tsy dia olona marani-tsaina loatra no ilain'izao tontolo izao fa olona manana fahamendrehan-toetra ka fitsipika miorina tsara no mifehy ny fahaizana izay no ilain'Andriamanitra amiko sy aminao dia nanantsika fahamendrehan-toetra ka androany ary ity ampamaranana dia tiako ny manao antso amintsika tsirairay avy andaosika anolo-tena mba ho avaozan'Andriamanitra ny toetra mampanahintsika mba hananantsika fahamendrehana eo amin'ny fiainantsika manontolo amin'ny mahakristianina atsika ary amin'izay fotoana izay dia ho tsapantsika fa nametraka an'Andriamanitra alohalarina amin'ny fiainantsika isika ary manome voninahitra azy amin'ny zavatra rehetra manao sanao haity ampamaranana ndaosika hivavaka Andriamanitra misaotra anao noho ny lesona izay nomenao anay dia hanana fahamendrehana izahay kanefa be dia be ny zavatra manakana anay tsy hanananay fanolorantena tanteraka tsy vitanay amin'ny herin'ny tenanay izany fa mangataka ny fananao masina ao anatinay tsirairay avy mba ahafahanay mandroso manao dingana hatrany hatrany ny amin'ny fanolorantena ary ho voninahitry ny aranao ny fiainanay manontolo mba ho mendrika anao izahay dia misaotra satria nohonay fa miaino sy mamaly vavaka ianao tonoana amin'ny aranao Jesosy ny vavaka amen. Hasambaraku yanao Jesu nyanaraku Deuva nomba uvau nyamikyu Deniwe wanilanau Eniwani rahatu kasih cakau Anzaraku hasambaraku yanau Yesu nyanaraku Deuva nomba uvau nyamikyu Deniwe wanilanau
antinakio ny ampitsy tondra aina ngamby zao metodiso sy angaina fany miaraka minao ray malala tsy ho very fiandao mahalala antinakio ny ampitsy tondra aina ngamby zao metodiso sy angaina fany miaraka minao ray malala tsy ho very fiandao mahalala kapetrako eo antana naoatrany tompoty tsy ho ferako mihitsy hatrizao sy odory niangaviko sady tiako de ianao no hitantana ny tiako kapetrako eo antana naoatrany tompoty tsy ho ferako mihitsy hatrizao sy odory niangaviko sady tiako de ianao no hitantana ny tiako trisy anio ny ahiahy ny toetra irario reny amy kio rehetra tsofirano ray mahery ahalasa fiandao malavorary zay kinasa kapetrako eo antana
niangaviko sady tiako dia ianao mitantana ny tiako kapetrako eo an-tana nao atrany tompoty tsy oferako mihitsy hatrizao sy odory niangaviko sady tiako dia ianao mitantana ny tiako niangaviko sady tiako dia ianao mitantana ny tiako kanto tovonikazo so tony felana satria ny afaotazana zavatso ambarobe vanipotona tsimbaro fanapirana nefa mora maina singazana niatanoranane kanto tovonikazo so tony felana satria ny afaotazana zavatso amarobe vanipotona tsimbaro fanapirana nefa mora maina singazana niatanorana tsy mitoetra famelina mitandrenianao sao de totongedy tsy telina ny fiarovany zatovony lalankaleany fitandremana raka ny teniny zatovo dia ny mbola tanory anao mandehana amiza sitraky ny fonao nefa ako fantatrao fa oentiny tsara nanao amizany rehetra izany ny faliary zatovo dia ny mbola tanory anao mandehana amiza sitraky ny fonao nefa ako fantatrao fa oentiny tsara nanao amizany rehetra izany niatanorana tsy mitoetra famelina mitandrenianao sao de totongedy tsy telina ny fiarovany zatovony lalankaleany fitandremana raka ny teniny niatanorana tsy mitoetra famelina mitandrenianao sao de totongedy tsy telina ny fiarovany zatovony lalankaleany fitandremana raka ny teniny
ianao atopazo ny fijery ka banjin'ilay avona misy sary ray miteny mampivolana ny mona satokazo telo no indro tazana miariary eo anivony eo nitsindro ilay mpanjaka ny voary voafantsika izy no ianao voaheloka tsy fidiny ny vesatrota tsy natao sy ny doka zany gidiny dia niaritra ny mafy tao anaty fahoriana nakorain'ireo mpandra nefa tono sy nangina ny voadinitra ny tavany ny vaorany atsy-amboany fenongidy tao ambavany rakotsilo zany lohany io lay tompoko sy tomponao voaombo nefa tsy nanota maty izy no ianao maty tao gologota no ianao sy za tokoa no nafatesa ny mpamonjy ny laozany ny lapasoa mba handraisanao ny vonjy ny laozany le lapasoa mba handraisanao ny vonjy Tiraina
zaiko ratokasitraka tsy anginana itony ny fo fa tsiaro reo asoavantso zay nomenao ry tompo ity mpanompo ka isaorako anao inonary no avaliko anao no nisore trazay vitanao raikinao de omeko tsisy fefeko kolazao inyambarao naza niazatsy vovaly zay nataonao ianao azady nijaly namonjy ny fanay inonary no avaliko anao
mahita amintsika rehetra indray ry namana malala, namana mpiara mijery sy mpiara miaino izao fandarana mahafinaritra izao. Mamarina ity fotoanany sabata ity isika misaotra ny tompony ny fitahiana sy ny fanandramana, ireo herim-panahy rehetra nomeny antsika nandritra iny tontolo ny andro iny ka nahafahantsika nianoka fifaliana teo amin'ny fiderana an'Andriamanitra. Andeha isika hianatra lohahevitra anankiray vatsim-panahy antsika taridalana mandritra ity herinandro ity indray, ka alohan'ny hanoantsika n'izany taridalana izany avy amin'ny tenin'Andriamanitra ihany dia manasanao mba hiaraka tsara indrindra ny an-danitro, misaotranao zahay amin'ity fionana ity amin'izao fiafarany ny sabata izao. Faly nandray fahasoavana, nandray fitahiana, nandray herim-panahy, nandray fanambinana, fanantenana nandritra izay ny sabata izay, ka tamin'ny alalan'ireo fandaram-potoana maro isan-karazana dia niasa taty am-pona ianao. Misaotra no ireo mpandray anjara rehetra nampiasainao tany amin'ny toerana maro isan-karazana, nanome fanantenana sy toko anay tamin'ny alalan'ny teninao. Mbola hiaino ny teninao izay, hianatra ny teninao, handray lesona fohy ho taridalana mandritra izao herinandro izao koa dia vonina hiaino anao izay ary mitenena mba hitondra fanantenana ao anay amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen. Ny lesona hodinintsika ny tenin'Andriamanitra iarahantsika mianatra amin'ity fionantsika ity dia mahakasika ny atao hoe ny fahasambaran'ny voavelaheloka. Ny fahasambaran'ny voavelaheloka zava-dehibe zany ary lohahevitra lehibe tena mahafinaritra sy manandanja. Zao mantsy ny tena tanjon'ny Satana dia ny ahatonga antsika tsirairay avy, ahatonga ny zanak'Andriamanitra ianjadin'ny atao hoe fahatsapatena omeloka mandrakariva. Fomba fiasan'ny Satana io, ary dia mampiasa fomba maro izy, fomba maro mba ampahafantarana antsika fa itsika dia olomeloka, tsy afaka mitraka, tsy afaka manana fanantenana tsara no avy, fa dia hitambesara ny eloka. Zany no tena azan'ny Satana. Amin'ny sokatra masina moa zany dia ambarany hoe io dia volo io dia ampiapanga isan'andro, ka rehefa apetrany sy ampahafantariny antsika mandrakariva ny elontsika dia ohatrany hoe olona reraka mandritra ny fiainana, tsy afaka mitraka, tsy afaka mivoatra, tsy afaka mijery lavitra mihitsy ny amin'ny famonjena antsika. Ka hojerentsika androany mandritra ny fionantsika ny fahasambaran'ny atao hoe voavelaheloka, fahasambaran'ny voavelaheloka. Ao amin'ny soratra masina itsika rehetra tsenjery ao amin'ny Salamo 2:3. Salamo 2:3 andininy voalohany sy ny faharoa. Salamo 2:3 andininy voalohany sy ny faharoa. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Sambatra ny olona izay voavelany elo sady voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana. Sambatra, manana fahasambarana. Le fahasambarana ho resahana eto dia zavatra anankiroa lehibe. Ny voalohany indrindra dia eto amin'ity tany fandalovantsika zay mety nahaso lafaka antsika nanaovana fahadsoana ity dia zao mahatsiaro maivamaivana isika, mahatsiaro maivamaivana isika. Zay ny fahasambarana voalohany, mahatsiaro maivamaivana. Tsy misy alahelo mitambesatra na fahotana mangeja antsika. Zay ny voalohany. Ary ny faharoa dia zao, ny olona voavela heloka dia afaka mandova fiainana mandrakizay. Ireo fahasambarana anankiroa reo zany tena zava-dehibe, ka inona no atao hoe fiaikeikeloka. Inona ny fiaikeikeloka? Ny sokatra masina manambara amin'ny ohabolana 7:20. Ohabolana 7:20 andininy 7:13. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ohabolana 7:20 andininy 13. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe izay manafina ny fahotany tsy ambinina,
fa izay mitsotra ka mahafoy azy azo famindrampo. Zay manafina ny fahotany tsy ambininy tsy azo fanambinana fa zay mitsotra ka mahafoy azy no azo famindrampo. Ny atao hoe fiekekeloka zany de zao araky ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra dia fitsorana ny fahotana zay natao. Lazaina mihitsy ny fahotana zay natao. Tsy afepenina na sarotsaromana hoe atao amin'ny kapobeny izy io fa dia tena ambara tsorina amin'ny vatana mihitsy. Izany no atao hoe fiakekeloka. Ny fiakekeloka dia fitsorana ny fahotana izay natao. Misy karazany roa izy io, ny fibebahana sy ny fiakekeloka. Be dia be ny famaritana mety atao azy. Samy mana ny famaritana azy fa raha ny famaritana ataon'ny soratra masina de zao fitsorana an'ilay fahotana zay mety nahalavo, mety nahavoafitaka, mety namandry tena fitsorana an'io fahotana io. Ary io indraindray dia tsy de tena mahazatra loatra izy io fa de atao akapobeny fotsiny, mpanota izahay, tsy mendrika izahay, de mifona aminao fa de ny antony ny tsy ambaratelo mahasambatra vokatry ny fiakekeloka zany de zao fitsorana amin'ny marina mihitsy, fitsorana ilay fahotana natao, ilay zavatra tsy nety zay natao. Zay no atao hoe fibebahana. Ary miaraka amin'ny fiakekeloka izy io. Fiakekeloka dia fialana amin'ilay ratsy, miala amin'ilay ratsy zay natao. Ka ny fibebahana de miaraka amin'ny fiakekeloka. Fitsorana ilay ratsy zay natao ary miala tsy miverina amin'iny antsony. Ka ambarany boky ny ohabolana amin'ny 7:23 fa dia izao mitsotra ny fahotana dia hahazo famindrampo, hahazo famindrampo. Ahita amindrana fo izy ka mety tsy ho saziana mifanaraka am'izay fahotana sy fahadalana faratsiana zay natao. Zany no atao hoe famindrampo. Lay adalana, lay fahotana faharatsiana zay natao dia tsy misy sazy antonina an'izy iny fa dia ambany no ilay adalana ny sazy, ny sazo atao. Na koa hoe tena navela heloka mihitsy, na votsitra mihitsy le fahotana ka rehefa mibebaka le olona dia kotiana hoe ohatrany tsy nisy zavatra nataony mihitsy. Zay ilay famindrampo. Ka ny ahazonan'io famindrampo io de tsotra ihany ny fitsorana lay fahotana, mitsotra lay fahotana. Zao reny nataoko tena tsy mety iny, ary mahafoy azy. Tsy miverina amin'iny intsony zany amin'ny manaraka. Tsy manao fahotana, tsy mamerina an'iny fahotana intsony amin'ny manaraka. Tsy midika akory zany hoe de fahotana hafa indray no atao, fa iny tsy atao. Fa ny fahotana rehetra mihitsy no tsy atao rehefa nitsorana ka nibebahana teo amin'Andriamanitra sy teo amin'ilay olona izay nanaovana an'iny fahatsoana iny. Zava-dehibe zay. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra mahakasika ny fitsorana, ny fibebahana ny amin'ny fahotana zay natao. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Tena mazava be mihitsy ao amin'ny Jaona voalohany. Andeha jerentsika ao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy 7. Jaona voalohany toko voalohany andininy 7. Misy lesona lehibe ara-baiboly izay omeny tenin'Andriamanitra antsika mahakasika an'ity hoe fiaikena ny fahotantsika ity. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Raha miaiky ny fahotantsika isika de mahatoky somarina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha miaiky ny fahotantsika isika de mahatoky somarina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ambaran'ny soratra masina ao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy 9 io fa mitoetra antsika olombelona dia mpanota isika. Zao ny ambaran'ny soratra masina amin'ny andininy 9, Jaona voalohany toko voalohany andininy 9. Raha hoy isika hoe tsy manana ota isika
de mamita tena ary ny marina tsy ato amitsika. Raha milaza zany tsika fa za de tena olo marina, tsy nanota, tsy mety ny nataoko, de hoy soratra masina mpamita tena isika, tsy mamita ka ny hafa isika fa mamita tena. Inona moa no mahatonga ny soratra masina teny hoe mamita tena isika? Mampamita tena antsika de zao, ny fahotana dia io no manakana antsika tsy azo famelan-keloka, ary ny olona tsy mahazo famelan-keloka de tsy azo vonjena, tsy azo vonjena ny olona tsy nahazo famelan-keloka. Ka izao raha mamita tena, raha manamary tena isika zany, dia tsy azo famelan-keloka mihitsy, famelan-keloka zay omen'Andriamanitra mahaimaim-poana. De izao raha tsy azo famelan-keloka isika de tsy azo vonjena. Nefa isika mieritreritra, mandinika, manao ezaka mba hoe ho voavonjy. Zany manko ny ezaka ataontsika tsirairay mba te ho voavonjy. Iza moa tsy te ho voavonjy, tsy te handova fiainana mandrakzay, tsy misy na de iray azy, kanefa dia milaza ho tsy nanota isika ary de mamita tena. De izao ny marina tsy atao anatintsika satria sady mandainga amy tenatsika isika, mandainga amy tenatsika no mandainga ihany koa amin'Andriamanitra, ka dia tsy tsara izany. Noho izany hoy ny soratra masina hoe manoro hevitra atsika, raha miaiky ny fahotantsika isika, miaiky mibebaka, mieky ny helontsika, de izao mahatoky sy marina izy. Iza moa le inona moa ny hoe mahatoky sy marina? Tsy mba mandainga izy manome antoka zany fa mamela ny fahotantsika ary manadio antsika ho afaka amy tsy fahamarinana rehetra. Mahatoky izy sady marina izy, mahatoky sy marina izy, tsy mba mandainga, tsy mba mamitaka, tsy mba amiovaova Andriamanitra, fa raha miaiky isika de tena mahatoky sy marina izy ary mamela ny fahotantsika, mamela ilay fahotana izay nanaovantsika tsy mety, ilay fahotana nahatafalatsaka antsika iny, ka ny tena tombony de zao tsy iny fahotana iny ihany no avelan'Andriamanitra, le fahotana ny bebana, fa mamela ny fahotantsika rehetra, ireo adalana vita de avelan'Andriamanitra ny fahotana rehetra. Jereo nie zany fahotana iray no nibebahana sy ny ekena heloka. Hitanao zany fa ity ny tena manakana tsy ho voavonjy, ity ny manakana tsy ho voavonjy. De ny mahafinaritra de izao ny fahotana hafa rehetra voadio avokoa, voadio no diovin'Andriamanitra. Fahotana anankiray zay tena hitanao fa nanakana ny famonjenanao no nibebahanao sy ny ekena tamin'Andriamanitra, fa ny rehetra de ny diovin'Andriamanitra. Nisy namana anankiray zay niditra hôpitaly, aretina iray no nidirany hôpitaly. De nijereny dokotera teo, rehefa nitsabona le aretina iray, de tapa-kevitra ny dokotera hoe tsy tia aretiny ity ihany no tsabona, fa ireto ny karazana aretina zay mahazo anao, noho izany de tsaboina avokoa izy rehetra. De tahaka an'izany fahotana ray ny bebana, le hitanao fa tena mahavoanao, kanefa de zao ny rehetra navelan'Andriamanitra ny fahotana rehetra. Nisy tantarana lehilahy anankiray, tantarana tovolahy anankiray, Isabelle Penada izy ireo, Isabelle sy Patrick, miala tsindra ohatra ka misy anarana mitovy amin'ireo Isabelle sy Patrick ireo. Ka Penada izy ireo, tia biby ao an-tokantrano izy ireo, dia milalao biby, mitaiza saka, mety alika, ary miompy vorona ihany koa, miompy ganagana, miompy akoho, miompy gisa. De izao ny zavatra mitranga, tian'izy Menadany mikarakara an'ireo biby fiompondreo sy ireo biby ompian'izy ireo. Ndre mandeha ny mamany Isabelle sy Patrick de izao nandeha nivoaka lavidavitra kely, de ozy izy mantsain'izy Menada, zao karakarao tsara ireo biby fiompontsika ireo, karakarao tsara, ataovy zay atomombanandreo. De lasa ny mama, eno izy Menada, de lasa izy de nikarakarain'izy ireo le vorona kanjo. Teny ampelantanany i Patrick zany lay gana kely, rehefa teny ampelantanany Patrick lay gana kely, de latsaka le gana kely, le ganagana zany, ary ny lohany no nienjera voalohany tamin'ny tany, de maty le ganagana kely, maty.
natahotra i Patrika, niferotraina i Patrika. De ozy izy Isabelle, Patrika olazaiko amin'iny ianao, de natahotra i Patrika, ambarako amin'iny ianao, teneniko ianao ary voasazy mafy, voakapoka ianao. De ozy izy Patrika hoe zao mifona fahazalaza zao ary ozy izy Isabelle, ataonao daholo zay zavatra teneniko anao de am'izay anao tsy teneniko. Eny ary fa de nanaiky tsy sazoka i Patrika. Dia zao ary petraka teo ambony borety Isabelle, atseho manodidina ny trano manodidina ny tokotany de natosika indre mandeha, natosika Patrika satria tsy afa manoatra tsina fa voatery natosika indre mandeha, de natosika indroa, natosika intelo, inefatra, indimy, reraka Patrika, impolo natosika tsempoka zany Patrika. Janona kely mba hakaina kely. De ozy Isabelle, adinonao nga le ganagana kely, alazako amin'eny vokatr'izay de tsy maintsy nanosika foana, manome fifaliana ny Isabelle zany i Patrika. De vita ny andro iray iny, verina indray rahampitso, petraka eo ambony borety indray Isabelle, inona ny dikany, tsy maintsy atosika Patrika. De lasa Patrika sady miferotra ina, manosika ny Isabelle manodidina ny trano, manao ny sitrapony, manao zay etaeta. Reraka tsy tiany Patrika atsony le zavatra ho atao, tena nalahelo izy. De ozy hoe tamin'ny alina nitomany izy sady nanantona ny mamany, nanantona ny mamany, neny eo mifona fa ahoana ozy izy mamany, maty le ganagana, tsy fananiko ny namono azy fa nikarakaraiko teo ampelantanako de latsaka, de ny lohany no nienjera tamin'ny tany voalohany de maty le gana, mifona neny fa nanao atsirambina an'lay fitezana an'le vorona. Ay ve ozy neny, sady nalahelo mafy ny mamany, nalahelo izy. Zao tandremo tsara manaraka, mamela ny elokao ary aza mamerina intsony. Eny ary de lasa sady miramirana i Patrika namonjy ny efitrano fatoriany de nandry am'izay ny sainy satria taloha tsy nahatory mihitsy fa de mieritreritra raha pitso indray de anosika borety any Isabelle, raha afaka pitso de misy an'izay eritreritra manenjika izay foana tao amin'ny Patrika. Ny fo maraina ny andro, ny afaka pitso ny fo maraina zany, dia tonga de mipetraka teo ambony borety Isabelle, vonona mihitsy hoe akatsiro indray fa isy anosika ohatrany tomobily. De ozy Patrika, ozy Isabelle hoe Patrika atoseo. De ozy Patrika hoe za tsy anosika atsony Isabelle. Mbola niteny ihany Isabelle, adinonao nga le ganagana kely, adinonao nga. De ozy Patrika hoe tsy manitsy adiniko le ganagana kely fa izao efa nifona tamin'eny efa nitsotra tamin'eny hoe nivonoko le ganagana satria nanao atsirambina. De navela neny ny fahotako ary de faly tsy misy eritreritra manenjika ny saiko tsony hoe le ganagana maty, za namono ganagana ary de nanao zavatra tsy mety de namela ny fahatsokony eny, noho izany afaka tsy manosika anao ny borety intsony manomboka androany. Faly ary de nanjo rehetra indray Isabelle hoe tsy azo tsirony atosika intsony. Inona moa ny lesona tiana ampitaina am'izany? Ny eloka ibaboana mody rary no isika malagasy. Raha miaiky ny fahotantsika isika de mahatoky sy marina ary mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy marina dio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ao amin'ny Salamo 2:12 sambatra ireo voavela eloka sy miaiky ny fahotana, sambatra izay tsy isan'ny Jehovah eloka. Fa izao milamina saina izy eto tany, milamina ny saina ary ny faharoa de izao voavela eloka iditra any amin'ilay fiainana mandrakizay. Amin'ny mahampanotantsika aoka ho fiainantsika ny fiainam-pangatahana famelan-keloka. Amin'ny mahampanotantsika tsy manao fananiana anota na hanao ratsy akory fa ho fiainantsika ny fiainam-pamelan-keloka. Dia ilamitsaina mandrakariva isika mandritra ity herinandro ity, mandritra ny fiainanko avy, ary ny tompo dia amela ny fahotantsika. Ivavaka isika. Tombotsara misotranao zay fa nomenao lesona lehibe dia ny fiaikana ny fahotany, ny fibebany. Fantatray fa mpanota tsy mendrika isan'andro izay. Tompo, omeo hery, anantona ny seza fiandriananao ka ifona angata-pamelan-keloka. Ary ianao dia mahatoky sy marina anadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ampio koa zay mba amela ny eloko ny namanay, ifananto raha misy tsy nety natao. Ta io ny herinandro mba hitondra soa sy fanambinana ao anay.
ary ho voafafa mandrakariva ny fahotanay amin'ny anaranao jesosy nanonona ny vavaka amen. makasitrika antsika rehetra nanaraka ny taridalana ary manao velomontsika amin'ny manaraka na izany aza dia mampatsiahy antsika fa ao anatin'ny herinandro fiaraha-mivavaka ho an'ny fitantanam-piainana kristianina isika afaka minitra vitsy dia hiaino izany fiaraha-mivavaka izany indray isika.